arava ry ilainao safina ny tompo ombanao. Izany tenin'ny anjely izany no iarabana antsika fiangonana tratra izao alahady 10 Mey 2024 izao. Alahady faha-efatra manaraka ny Pasika, ary alahady tondrana-bavaka ny sampana lehilahy kristianina. Ary ibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Liturjia amin'ny endriny faharoa no tanterahantsika. Ny diakonina Sokajy Antso no mpiara-miasa manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao, ary Andriamantoa Betsoan'Andrianina no mitendry ny zava-maneno. Andeha homanintsika ry havana ny Salamo 710. Salamo 710 hoentintsika misaotra sy midera an'Andriamanitra. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ry amanala rehetra amin'ny Tompo mitsangana. Isaotra sy hideran'Andriamanitra isika, andeha iombonantsika ny famakina ny Salamo 710 manao hoe: Miderahan Jehovah firenena rehetra, mideraha azy olona rehetra, fa lehibe ny fanondram-pony amintsika ary mandrakizay ny fanahinana Jehovah. Alleluia. Amen. Ry Andriamanitra Tomponay eo, sotranao izahay noho ny fitahianao anay mandrakariva isan'andro. Vory eto amin'ny tranonao izahay ankehitriny, miompo-po amampanahy midera sy misaotra anao. Omeo vokiso ao zavatsoa ato amin'ny tranonao izahay Tompo, aroka ny teninao izay inoanay, mahitarika anay ankatoa ny asan'ny fanahy masina. Ka manatrefeny ny fanahy masina mba hahaizanay manome voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona no iombonanay amin'izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Mialohan'ny vavaka fitsalovana sy hamakina ny teny soratra masina dia ataontsika ny hira fa 570. 570 ny andininy voalohany sy ny fahadimy.
misaotra sy midera ny anaranao zahay amin'ity maraina ity fa mbola namindrano fo ka mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay miona aminao amin'ny alalan'ny teninao, ny teninao izay aina sy hery ho an'izay mandray azy, dia mangataka ny fanahy masonao feno izahay Jesosy mba hanazavanay tsirairay avy, ary tahio ihany koa ny mpanomponao izay amaka ny teninao sy hitondra ny hafatrao, ary aoka ny teninao hiasa mahery aty anatinay mba hahafahanay hatrany Jesosy manome voninahitra ny anaranao, ary indrindra hahafahanay manatanteraka ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra na naizanaiza misy anay, dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Joba, toko 720, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Joba, toko 720, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Dia mbola nandrosina anao ho ateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra izay efa nandady hanome anrarany sy ny tsitoa izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola ato anatiko ihany ny aiko, ary eo ambavovoko ny fanahin'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina ny olitra, ary tsy hanonopitaka ny lelako. Sanatria raha anaiky ny anareo ho marina aho, mandra-piala ny aiko dia tsy anaiky ny tenako manan-tsiny aho. Ny fahamarinako dia azoniko mafy ka tsy ho foko. Ny foko tsy manome tsiny ahy akory na dia ny amin'ny androko iray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavalo, ary tsy marina izay mitsangana no hitray. Fa inona ny fanantenan'ny tiatsara velatsia raha maito ny ainy ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny? Iain'ny fitarainany va Andriamanitra raha hozoim-pahoreny izy? Ho azo ny ravoravoana va ny tsitoa? Ahazo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Luka, toko 20, andiny 9 ka hatramin'ny 10. Luka, toko 20, andiny 9 ka hatramin'ny 10. Fa lazaiko aminareo, nazoby no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay manday ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lahona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazoby no hanao teny hanoratra ny zanak'olona, dia ahazo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina, dia tsy mba ahazo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ho ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manay izay avalinareo na izay holazainareo, fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany or izany izay mety holazainareo. Romanina toko 5:20, andiny 420 ka hatramin'ny 9:20. Romanina toko 5:20, andiny 420 ka hatramin'ny 9:20. Fa izao koa iray lahy dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno fahalalana rehetra sady mahay fananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny nampatsiaro anareo indray no ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompo Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompo-pivavahana amin'ny itoriko ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa nao amasiny ny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko reare aho amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra, fa tsy sahiko ilazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina, dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterako ny fitoriko ny filazantsara ny Kristy. Koa dia nataoko voninahitra ny tory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsoana Kristy anefa, fa andao hanovina eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe: izay tia nilazana azy no ahita, ary izay tia nandre no ahafantatra. Ray maso manamasinany amin'ny fahamarinany, ny tenao fahamarinany. Amen.
Aratsangany fikariavana nao ny hira fa 1:700 1:700 ny andininy voalohany sy ny faharoa imarantsika amin'ny afatry ny tompo. Fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika ary Jesosy Kristy ilay mpanavitra antsika mampita ny fiadanana amin'ny tompo amintsika rehetra ry avy indrindra fa ho antsika izay manaraka ny tokantrano tsirairay avy ny fiadanana amin'ny tompo tokoa no anapoka ny fontsika sy ny fiainantsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra ry avako izay fampahezantsika amin'ity anio ity miarak'izay mivakiny ny mpampon'Andriamanitra teo ao amin'ny bokin'ny Joba 7:20 Joba 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Joba 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Amin'ny fiainana andavanandro ry avako dia fantatsika fa ny fanaovana fianianana na sermon zany dia mariky ny fahavononana hanaja ampiatra zay rehetra efa nianarana na zay rehetra efa re na zay rehetra efa hita ampiatra zany amin'ny andraikitra zay ho sahany liaka ohatra vitsivitsy amintsika ao rehefa ohatra ny olon'ny lalàna dia manao zany fianianana zany ny olon'ny fahasalamana dia manao zany fianianana zany fa reo injeniera ihany koa dia manao zany fianianana zany eto amin'ity bokon'ny Joba ity koa rehefa dia asehon'Andriamanitra fa ijobo le lehilahin'Andriamanitra ihany koa dia manao fianianana izy saingy fianianana hafakely azy ny olon'ny fahasalamana ny olon'ny fitsarana ny tontolon'ny enjeniera dia fianianana ao anatin'ny fifaliana vita ny fianarana vita ny fiofanana ka hirotsaka amin'ny asa fa ny Joba kosa dia hafakely satria fianianana ao anatin'ny fahoriana zany ny fianianana izay ataon'ny Joba eto ary dia aseho indrindra zany manomboka any amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahafolo azo tsika zaraina teo rehefa misy evi-panahy lehibe zay azo fitemina toy izao manao fianianany Joba fa na dia ao anatin'ny fahoriana ary izy dia mihinana an-tren'Andriamanitra velona fa iorona amin'ny finoana ijoro amin'ny fahamarinana ary ifikotra amin'ny fivavahana maro voalohany ary avy finoana mafiorina ao anatin'ny fahoriana ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra amin'ity Joba 7:20 ity manazava indrindra izany etem-piantoana nefa dia misy fiheverana zay tokony hoahitsy mahazatra antsika zao ny fiheveran'ny olona ve rehefa olona mivavaka olona mino tsy manaradian'Andriamanitra manao miasa an'Andriamanitra dia mety daholo izay atao raha miasa izy dia tsy tapaka ny karamana raha mianatra izy dia afaka fanadirana foana tsy mahiara-pahoriana amin'ny fiainana fa milamina diso anefa zany riavako ary tena tsy ara-tsoratra masina zany fiheveran'izany ary fandrika velaran'ny Satana
andavona ny finoantsika pino zany fa jereo tsara fa ijoby eto dia lehilahy pino ary tsy misy to azy ny zanaky ny atsinanana zany Job zany kanefa nianjady pahorina tsy roa amantany tsy misy to azy zany mpanompon'Andriamanitra zany zaradiny ny fahorina zay nianjadiny ny voalohany amin'ireny dia zao nosedrain'Andriamanitra ny fiainany zany mpanompony zany navelan'Andriamanitra izy mba hanaparan'ny Satana ny heriny fa ny ainy ihany no tsy navelan'Andriamanitra kasiry ka dia nataon'ny Satana nitondra ny mafy Job. Ny faharoa dia zao nafony Job atao anatin'ny fotoana fohy ny fananany rehetra anisan'ny laza ananan-kareny zany Job zany na tamin'ny biby fiompy na tamin'ny fambolena na tamin'ny mpanompo tamin'ny fananana maro tena nanan-kareny izy nafohy atao anatin'ny fotoana fohy zany ary tsy vitan'izany nananjanaka folo Job 7 lahy telo vavy zay tena rehareha ary rehareha tsy aray mandeha mitavy raha teo koa moa zanakitsika fa nafohy ny Job koa zany tao anatin'ny fotoana fohy rava ny fananany fongana ny ankonany fa tsy vitan'izany fa i Job dia rakotry ny aretina hatrany tapon-dohany ka hatrany am-paladia tratra ny vai Job ary tsy maty hijery izy tahaka nyrenon'le fa maty reny ny fijery azy zany no aretina nahazo amin'ny Job za sy anao ry avana raha vao misy kely mangirifiry dia manantona ny toera-pitsaboana raha zany no tokony atao fa ny Job tsy mangirifiry kely fa ny vatany ray manontolo mihitsy no rakotra firy rakotra vai zany ny firy zay nianjady tamin'ny Job fa tsy vitan'izany ny vady andefo mandrina le tena kaiky azy le tena miara-dalana aminy dia nandatsy azy ary nitaona azy mba hiala amin'Andriamanitra dia ho faty izy ka hitsahatra ny fanahintaina mety gaga ka maneno ahonakoa zany vady zany fa hitan'le vady ny fanangirifiry loatra izy ka ny fahafatesany mitsarany amin'izany fangirifiry zany zay nieritreritry vadiny ka tonga azo hoe mialanao amin'Andriamanitra dia ho faty ianao zany mbola nianjady tamin'ny Job ary tsy vita ny vadiny ihany fa ny namany zay ny fahadimy aitsika tsara ny namana fa ny namana dia manampy amin'ny fotoan-tsarotra ary amin'ny sarotra ny tena hitana ny tena namana tonga reto namany Job Elifaza Zofara ary Bildady tonga izy telo mirahalahy nody nampahery izy nody nanatanjaka ny Job izy fa nitandrona izy telo mirahalahy dia vao mankary nandinika any Job no nataon'izy ireo zany fahoriana mangidy zany ry afaka no nozakainy Job fa nefa tao anatin'izany fahoriana zany dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra velively Job tsy nanome tsinan'Andriamanitra izy ary ny finoana dia nizomozona ary dia vao mainka ny mafiorina ny finoana tao anatin'ny Job ary zany indrindra no nasain'ny teny manao hoe raha velona koa Andriamanitra ary mba havoko ny fanahin'Andriamanitra dia tsy hanao teny tsy marina ny motro ary tsy hanao nipitaka ny lelako zany no teny nivoaka ny vavan'ny Job ry afaka na dia zany ary ny firy zay nanjary taminy zaho sy anao ry avana raha voafikantsika potraka ka mahatsiaro mangirifiry no aky voambola lafiry kilometatra reny voateny i Job anefa ito fahoriana tahaka an'izany no nanjary taminy tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy fa vao mainka ary zany rehetrarehetra zany nanamafiorina ny finoana izay nananana dia avako malalao amin'ny tompo tamin'ny fananan'ny Job fongana tao anatin'ny fotoana fohy tamin'ny zanako Job ripaka tao anatin'ny fotoana fohy ino ho ianao niteren'ny Job Jehova no nanome Jehova no manaisotra isaorana ny anarany Jehova zany no tenin'ny olo finoana raha izaho sy ianao ry avako ny teo amin'ny toeran'ny Job tolo zany fahoriana faran'izay mangidy zany fananana vita ihany iny fa ny zanaka ny vady ny namana samy nahafo ny teny kanefa dia mbola ny fisaorana an'Andriamanitra sy ny fijohona amin'ny finoana zany no nataon'izany lehilahin'Andriamanitra izany ry avako manalo amin'ny tompo mafy ny fahoantsika ankehitriny eo ny tsy fahampiny eo ny tebotebo sy ny ohoho indra fitsoko ny valana entina Covid-19 izany tady mandrakariva ry avana fa fotoana zao teny hijeren'Andriamanitra asa ianao aza mety tana fa manararaoatra zao fahoriana zao mba mitena ny finoana zay ao anatinao ahatonga anao hitsony amin'Andriamanitra tsy hanome tsiny an'Andriamanitra
mampianatra antsika Andriamanitra miaralan'ny teniny miavana mba hifikitra manakariva amin'ny finoana fa indrindra amin'ny fahaserana tahaka amin'izao. Jesosy Kristy tombon-tsitariavana jery ilay lehilahy zatra ny fahoriana, ilay lehilahy mitondra ny fahoriana no miandro sy ny aminao teo ambony azo fijaliana kanefa nivoaka mandresy. Mifikira amin'ny finoana azy ianao dia mba hivoaka mandresy indrindra ihany koa amin'izay rehetra manahirana anao. Tsarovy afaka fa miara-miasa amin'ny zavatra rehetra. Azo izay tian'Andriamanitra, azo izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Ka na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra. Miareta, mahareta manakariva. Ny amin'ny finoanan'i Jesosy fa tsy mameranao kambotra izy fa manatrika feno ny fiainanao. Ny faharoa avana dia izao, fahamarinana hijoroana ao anatin'ny fahoriana. Fahamarinana hijoroana ao anatin'ny fahoriana. Jereo ireny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo. Raha mamaky tsara ianao dia hitanao tsara fa tena mafy ny manjoa anjoba. Anaovan'ireto namany telo amin'ny rahalahy angaretona izy. Ny fandimby izy telo amin'ny rahalahy na me na ny metsiny ary nandinika ny joba. Ilay namana nanterena mba hampahery, ilay namana nanterena mba hamelombelona ny fanantenany indray zany no mampitombo ny fahorintsainy joba. Satria olombelona tahaka asy ianao joba. Eo anatrendre zavatra maro samihafa iny dia mety mba mikorotana koa ny saina, mety mba misentosenty koa izy, mety mandalo aminy ny alahelo dia mba miandrana fampaherezana izy. Zany nefa nataon'ireto namany reto fa fiampangahana no nataon'izy ireo. Nampangainy Jehova fa matoa izy tratran'izao fahoriana tsy roa aman-tany zao dia satria mpanotra izy. Nampangainy Jehova satria matoa tratran'izao fahoriana tsy roa aman-tany zao dia nanao ny tsy fahamarinana izy. Ahoana tokoa moa ny hafa? Ny fomba fisaina ny tatsinana dia izao. Rehefa misy fahoriana menjady aminao na fananana zany na mikasika ny tenanao tahaka ny mahazo amin'izao izao dia misy ratsy nataonao zany. Ary zay ny fomba fisaina ny tatsinana. Hoe nanota nanao ratsy ty jobo ty dia voaheliko izy. Zany mahatonga an'izao fahoriana izao. Ny faharoa dia izao hoe tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny vavaka nataony, tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fitondrantenany dia voasazy izy. Ary ny fahatelo dia izao hoe nanao ny tsirariny tamin'ny mpiara-belona ity jobo ity. Ny atsara velatsy izy ka mody manonona ny anara'Andriamanitra kanefa mampahoro ny mpiara-belona aminy. Manao ny tsirariny teo amin'ny fiarahamonina ka todiny nataony. Zay ny fomba fijerin'izy telo amin'ny rahalahy reto. Ary zany no nanitrikitiany sy ny ampanganiny joba olona tsy marina ianao joba. Ianao nanao ny tsy marina teo amin'ny fiarahamonina, nanao ny tsy marina tamin'Andriamanitra ianao, ka zany no mahatonga anao tratran'ny fahoriana tahaka an'izao. Dia maro koa ny olona manana fomba fijery tahaka ny Elifazy sy Zofary ary Bilidada sara amin'izany rehefa. Atsika malagasy mba ao anatiny zany ao misy zavatra amin'ny tanana. Ka satria ianao nanao an'izao ka izy ianao tsy tara an'izao. Ka ianao trano ka ahoana ianao tsy tratran'ny ohatr'izao. Fa natao ary aman'izany rehetrarehetra izany. Ijoba ry havana dia nijoro manakariva ary namaly izy telo rahalahy izy. Namaly ny fiampakany izy ka nolazainy Joba maro rano fa tsy marina zany nolazainy izy telo rahalahy zany. Tsy mihatsara velatsy amin'Andriamanitra i Joba. Tsy nanao ny tsy marina zany izy fa nanaso ny mpiara-belona izy ary tsara fihavanana tamin'ny mpiara-monina tamin'izy. Tsy nanoto zany Joba ary tsy mpandainga izy ary zany navalina an'reto telo rahalahy namany reto. Indreny ny fahenina moa dia namafisan'ny Joba an'izany indrindra Joba manao hoe ny fahamarinako dia azoniko mafy ka tsy ho fotsy io. Zany hoe fahamarinana zany efa tena fiainan'ny Joba natalohan'ny fahoriana fa indrindra izy ao anatin'izao fahoriana izao dia mbola mijoro amin'izany fahamarinana zany i Joba hatramin'ny farafofonainy. Gavoko manalo ny tompo matetika tokoa tsika rehefa tojo zava-tsarotra na tojo zava-manahirana indrindra fa tampoka zany, mety ho loza, mety ho aretina, mety fahasoam-pahantenana, mety ho fahatezerana ihany koa izay mandalo an-tsaintsika dia matetika sika tsy malanjalanja ny teny izay alokon'ny vavantsika, tsy malanjalanja ny fihetsika izay ataontsika, tsy malanjalanja ny asa izay ataon'ny tanantsika. Lasa miteniteny foana indraindray, lasa manao tao foana indraindray. Tsarovy manakariva ry havana fa araroton'ny Satana ireny fahalementsika ireny, araroton'ny Satana ireny mba hampivarinana antsika mba ho amin'ny tsy fahamarinana. Ry havako malalo amin'ny tompo
tady mandrakariva fa na teo ary zao fahoena mianjary tamin'ny Jobo zao nasehony Jobo fa zany ny olona feno ny fanahin'Andriamanitra zany ary indrindra mantsy atreo ambavoko ny fanahin'Andriamanitra hoe tena dipito ny fanahin'Andriamanitra izy dia tsy miteny fitaka ary tsy miteny tsy fanahinana molotro zany lehilahin'Andriamanitra zany asehony Jobo eto riavana fa nijoro amin'ny fahamarinana mandrakariva ny mpino indrindra fa amin'ny fahasahiranana ary zany raha nataony Jesosy jalo ny tompontsika mahatombo ny azo-fijaliana ny tompontsika tsy nivoaka ny vavan'ny tompon'Andriamanitra mihitsy tsy nivoaka ny vavan'ny Jesosy mihitsy ny teny tsy fahamarinana na ny teny midika fahamarinana faty fa ny famelan-keloka teo am-bavan'i Jesosy mamelany eo fa tsy fatany izay atao zany ny lehilahy ny fahamarinana riavana ary zany ny tian'Andriamanitra enantsika pino amin'izao vanim-potoana enantsika ao riavako manao amin'ny tompo nisy fotoana somary nampiakapeo ny fitondram-panjakana satria rehefa natao ny fizarana ny tosika family ilay vola ray etsy ariary zay atolotra nisa tokantrano zay ao anatin'ny fahasahiranana dia tsapa fa tsapan'ny fitondram-panjakana fa misy zay olona zay mbola manana ny maizy azy kanefa dia maka an'izany volo zany nefa amin'ny lafiny iray koa nefa tsy azo menatsiny koa nefa ilay olona satria amin'izao vanin'ny fotoana iainantsika izao tsy misy na dia olona ray ary samy teny manana ny ampy sady tsy sahira fa samy sahirana avokoa ny olona rehetra manomboka ny fitondram-panjakana hatrany amin'ny vahoaka any amin'ny fokotany fa ao anatin'izany fahasahiranan'izany indrindra nefa ry avoko mitainan'Andriamanitra aminao amin'ity an'ity mijoroa amin'ny fahamarinana mandrakariva fa manao fanararaotana ny hafa ianao mijoroa amin'ny fahamarinana na mahazo tombony amin'ny tsirarany ny hafa ianao mijoroa amin'ny fahamarinana mandrakariva fa izany no mahafanasina sy fahazabanana izany no mahafanasina sy fahamarinana antsika fiangonana ary zany no amin'ny raha ny tompontsika ka nao antsika miara mivavaka eto na ho any amin'ny tokantrano any na iny fiatrana iny tompo aza miara amin'ny fahamarinana fa izany no efa fiainantsika pino zany nefa nataony tompontsika ary zany no tiany tompo ivelomantsika mandrakariva sy mandrakizay fa teny farany riako fivavahana maro ao anatin'ny fahoriana fiainanana fahatelo nataony Jobo fivavahana maro ao anatin'ny fahoriana indininy fahasivy sy ny indininy fahafolondray no maneho izany manaraka nefa nambara tamintsika riavana dia nampangainy reto namany i Jobo fa olona mpiatsara velatsia nampangainy reto namany izy fa olona mpanotana ka izany nandavan'Andriamanitra nivavaka izay nasandrany matoa izy tratra ny aretina tahaka an'izao satria misy telo manavady izao hoe matoa anao marary manao atoanao tratra amin'ny fahoriana dia satria tsy non'Andriamanitra nivavaka ao sika pino mantsy riavana rehefa tody zavatsarotra dia tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra tsika fa zany no mampino antsika dia hoy izy telo miraharaha mitodika tamin'Andriamanitra zao fa tsy non'Andriamanitra nivavaka re matoa izy tody sala amin'izao nasehon'ny Jobo nefa riavana fa ilay Andriamanitra zay vavahany dia manatrika ny fiainany mandrakariva ilay Andriamanitra zay vavahany dia manatrika azy amin'ny alalan'ny fanahy ka miainy ny fitarainany ary namaly ny vavaka zay ataony ary zany no nifirany Jobo tamin'ny finoana sy ny fivavahana maro ary nambarany Jobo fa reto namany reto nome tsara velatsia mody namana kanefa mandetika mody mampahery fikitra amin'Andriamanitra kanefa mampiala amin'Andriamanitra nambarany Jobo mazava tsara fa reto namany reto sy mitoa azy notsenon'Andriamanitra ny vavaka zay ataony notsenon'Andriamanitra ny fitarainany notsenon'Andriamanitra ny fampibabana zay asanany satria mpiatsara velatsia ary mivadika amin'ny finoanan'Andriamanitra riavako manalo amin'ny tompo Jobo eto dia maneho fa tena mifikitra hatramin'ny farany amin'ny fivavahana marina amin'Andriamanitra na dia tena mafia ny fahoriana izay nianjany taminy eny na dia ny taon'ny vadiny sy ny namany ary izy hiala tamin'Andriamanitra sy ny fivavahana marina dia nifikitra tamin'izany Jobo ary tsy niala tamin'izany fivavahana marina izany riavako malalo amin'ny tompo amin'ny toerana izay misy fahoriana amin'ny toerana izay misy fahasairana amin'ny toerana izay misy ady lahy maro samihafa dia manatrika ny mpino Satana ary tsy kely lalana izy fa mitady ny fomba rehetra andravana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra andravana ny fivavahana maro fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary mitady ny fomba rehetra izy atonga atsika hiala amin'ny fiangonana izay nametrahan'Andriamanitra antsika zay ireo mety afaka rehefa misy amin'ireny tokantrano izay
misy olona maty vady reny na maty zanaky reny na am'ireny tokantrano korotany reny am'ireny tokantrano zay misy fahadisopana tenana sy fahakiviana maro samihafa reny ndra ho tonga manao ao dia avokoa eto karazam-pivavahana maro samihafa karazana olona maro samihafa ary ny mety teniny dia zao hoe tsy mety amin'ny fiangonana misy anareo io fa fia ty aminay ianareo fa rehefa ty aminay ianareo dia mety daholo zay ataonareo mahazo asa sitrana foana milamina ny fiainana vitana zay raha vorovitra rehetrarehetra ry abako manalo ny tompony zao tenin'Andriamanitra zao dia ansoafo lakinosy fanahina amintsika mba tonga tsy zay tany rina fa amin'izao fotoa Paoly zao fa tsy kely lalana ny ratsy tsy kely lalana Satana fa mitady ny fomba rehetra izy tsy rehetra ny avana zay mpananaka ny anao manjery dia mahafantatra tsatsika fa tao ao zay dia mirongatra zao karazam-pivavahana maro samihafa zao ka ilazany reny karazam-pivavahana reny hoe tonga any aminy Jesosy misy vaovao tonga any aminy ka avy any amin'ny fireneny iray no aminjena tsy hanafahana an'izao tontolo zao zany ny karazam-pivavahana amin'ny foro efa nisy hatramin'izay misy koa ankehitriny ary mbola isy mandrakizay mila mitandriny ianao ry avako fa amin'ny fotoa Paolina tahaka an'izao dia mila mijoro sika tahaka an'izao amin'izany fivavahana marin'izany ndesika mitahaka an' Jesosy tompo ankala ny fivavahana larolarona fombafomba samihafa zay mifanohitra amin'izay rehetra nampianarin'i Jesosy sy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsika no tahaka an' Jesosy ka na dia mijaly sy maty tokony azo fijaliana izy dia mbola zao ihany ny teniny aoka tsy ny sitrapoko any natao fa ny sitrapon'Andriamanitra fa ny fanaovan'izany sitrapon'Andriamanitra zany ry avako no tena fivavahana marina andrasan'Andriamanitra amiko sy andrasan'Andriamanitra aminao ry avako malalo ny tompo ao anatin'izao fahoreny zao ao anatin'izao tifisiny zao ao anatin'izao tebotebo sororo zao dia manao antso aminao ny tompo Andriamanitra mba hiverenanao aminy hiverenanao amin'ny fiangonany ka amin'izao sisa izao dia mifikira amin'ny finoana mijoroa amin'ny fahamarinana ary indrindra mifikira amin'ny fivavahana marina na dia mandeha fotoan-tsarotra ianao eo n'Andriamanitra ny amin'ny voninahitra fa ny fanahiny kosa ampahery sy ampitrakanao ka tsy ahovanao fa nisy koa ny mpampon'Andriamanitra mahavy efa nijaly sy nianatra mafy tahaka ny Paoly apôstôly ary zany Paoly apôstôly zany no manafatra anao koa amin'ny tian'io ty manao hoe mahareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana n'Andriamanitra ny amin'ny voninahitra fa ny fiadanany kosa ho amiko sy aminao amen. Dia sia ry afaka miombona amin'izao vavaka izao n'Andriamanitra rainay izay ny an-danitro rainay no amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ahatongavana any aminao ray io misotranao indrindray tompony amin'ny teninao izay mitaonana indrindra mba hifikitra amin'ny finoana iorina amin'ny fahamarinana ary hifikitra mandrakariva amin'ny fivavahana marina na amin'ny filaminana fa indrindra amin'ny fahoriana sy ny fotoan-tsarotra koa indreto ary izay tompo maneho ny fahavononanay ankatoza ny tenin'ny fahamarinana izany ka ny fiainanay manontolo na amin'ny fifaliana na amin'ny fisetona dia ioenanay amin'ny finoananao i Jesosy Kristy tomponay ny fiainanay manontolo dia hijoroanay amin'ny fahamarinana fa na dia mirona amin'ny tsy fahamarinana ary zao tontolo zao izay kosa noho ny amin'ny teninao tompo dia andala ary mamy aminay ny teny fahamarinanao
famarinana any amin'ny isatokantrano, famarinana any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny fiarahamonina, famarinana ty anivon'ny fiangonanao sy izao tontolo izao. Ndretiko izay tompo maneho ny fahavononanay hifikitra amin'ny fivavahana marina izay efa nampononao anay hatramin'ny fony voazaza izay. Tompo tianay ny fanahinao ny irinay ampahatsiaronay izany isan'andro ka ampifikitra anay aminao na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra. Tompo tianay mahatsiaro ambavaka indrindra izay amin'izao ora sy fotoana izao. Ireo olona rehetra manerana amin'izao tontolo izao izay ao anatiny tsy fahasalamana. Misy ny any atokantrano any, misy ny miara-mivavaka ty anivon'ny fiangonana, ary maro ny anivon'ny hopitaly fitsaboana. Tompo, ianao ilay akaikin'ny olona rehetra, ianao ilay tsy mahafoy ny olona rehetra indrindra fa ao anatin'ny tsy fahasalamana sy ny lofy. Ianao ilay amangy sy ampahela izay indrindra tompo ireo tsy salaman'ny Covid-19 izany. Naiza misy azy ireny, omeo fanantenana izy ireny Jesosy. Omeo toky mba ho mafy mandrakariva ny finonon-kà tokony fitantananao izy ary raha mety ianao tompo. Dia mba omeo fahasalamana izy ireny. Fa afaka intro izay tompo ho an'ny ankonany, ho an'ireo mpitsabo sy ny mpiara-miasa aminy, ho an'ny mpitondra fanjakana, ny fiarahamonim-pirenena, ny fiangonanao, mba hiara-mentana anao tokoa tompo amin'ny famerenana ireny mpanomponao ireny, amin'ny fahasalamana ka azahoany mijoro vavolombelonao. Ambiny ny ezaka rehetra tompo, mba ho fianonao ny fitiavanao tokoa anay izany, ka mba azahoany ireny mpanomponao ireny fahasalamana naiza toerana misy azy. Ary ny angatanay indrindra aminao tompo dia ny fanahinao nampahatsiaro anay fa Andriamanitra tsy mamerana eo kamboty ianao tompo, naiza misy anay indrindra ao anatrehan'izao fahasahiranana izao. Ka izay rehetra mety fanahina ny anatin'ny tsirairay avy tompo, izay rehetra sentosento any anatin'ny tsirairay avy tompo, indrindra fa ny fahoriana, famoza malady, dia ianao no amadika izany ny fitahiana, ampitombo ny fanantenana ao anatin'izy ireny, ary anaisotra izay mety ratrapo mba hitoerany finoana avy aminao. Vavaka indrindra izay tompo ho an'ny fiangonanao manerana amin'izao tontolo izao, mba efa be mandrakariva amin'ny asa soa sy fiantrano, mba hanana fonena ka hitsimbiny ireny sahirana rehetra ireny, indrindra fa ny salama. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao tompo, fa na dia eo ary ny tsy fahafahana mivezivezy, mba efa be amin'ny fitohina ny filazantsaranao na amin'ny fiaraha-mivavaka ny anivon'ny fiangonana izany, fa indrindra miarana amin'ny fitohina ny filazantsaranao amin'ny tambajotra-piarahamonina. Mba tonga tokoa olona maro iova tokoa ane ireny, ka tonga azy iverinao ambaranao Kristy, ary mba eona amin'ny finoana sy ny fampikinanao. Tompo tiana eo, maro ny vetsivetsim-ponay amin'ireo asan'ny fiangonanao, ao ny hoe foto-drafitrasa maro samihafa, indrindra fa eto anivon'ny fiangonana tambavadin'ny tafo, dia niezaka famitana ny trano fidiovana izany. Tompo tiana eo, tsy miafina aminao ny fahasahiranan'ny fiangonana, fahasahiranan'ny mpianakavy finoana, kanefa ianao tompo nefa nilaza fa mandehanao izao herinao izao, ko ny herinao tompo ny irenay mba ho arakitra ao anay, ka ny fanahinao nanomenay ny talenta sy ny fahasoavana azahoany mampiobony izany amin'ny famitany ireny asanao ireny. Tompo tianay, mbola maro ny vetsivetsim-po ny tsirairay avy, any amin'ny isa-tokantrano any amin'ny toeram-pitsaboana, indrindra fa eto anivon'ny fiangonanao. Tompo, ianao ny vavaka amin'ny ankina izay sandratra ny tsirairay avy aminao, tahaka ny ianao ny vavaka izay nasandratra Joby sy ireo mpanomponao. Tompo tianay, fantatray fa na dia tsy voatony ny vavanay ao koa aza, dia ianao ny mahalala ny mahasoa sy mahatsara anay. Ho tanterao aminay tompo ny sitraponao, fa izay kosa dia hijoro amin'ny fahamarinana, amin'ny finoana, sy amin'ny fiavahana marina mandrakariva sy mandrakizay. Dia tiana ny ampiombony izao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe
Saotra ny tompontsika ry havana no nanomezana antsika ny teniny sy ny afatra anio izay mampianatra antsika mandrakariva mba hifikitra amin'ny finoana ary hijoro amin'ny fahamarinana ary indrindra manao ny vavaka marina. Mampianatra antsika koa izany mba hijoro sy hosahana ambara ny finoana dia hiara hitsangana isika ankehitriny hanambara ny finoantsika. Rahantsika manao ny finoana apostolika manao hoe mila Andriamanitra Raitso ny lanitra sy ny tany marina Jesosy Kristy zananay tokony ampotsika izay tompona tamin'ny fanahy masina nateriko amin'ny veritsiny hitsara nakatotoplato nona tamin'ny azy fijaliana maty ka nalevina hidina tamin'ny fiainantsika tamina tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra toeram-pifan'Andriamanitra amin'ny tsara rehetra sy maty ny fanahy masina fiomana masina ny asotorizao fiomana ny masina fitsanganana tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Sotsika levana dia tonga amin'ny fotoana izay mankina ny raharaha ny fiangonana. Izany dia tongoka amin'ny famankina ireo taratasy maro samihafa izay voaray. Avy eo misy ny fampatrivana fohy ary ny ray aman-dreny mpitandrina no hamarana ny raharaha ny fiangonantsika. Avy amin'ny firain'ny mpitandrina faritra Varatrandohalo no nitoetra raha sarotra momba ny amiana ara-pahasalamary mety amin'ny firenena dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny mpitandrina sasany. Mpitandrina sasany izany na am-perinasa na misotro ronono. Eo anatin'izany izahay Braon Soalainy mpitandrina faritra Varatrandohalo dia hanao hetsika tolo-tanana ho fanampiana ireo mpitandrina ireo. Koa manentana antsika fiangonana sy kristianina mba hifanampy amin'izany raha sitrakareo. Marihana riavana fa afaka manday izany ny fandrarahany vola ao an-tokotany rehefa mirava isika. Taratasy filazana manjo. Amin'ny finoana tsy fanantenana fitsanganany tena maty. No mpandrenesina ianareo fa nivady, nireny, nirata-po aminay, minasily fivohirana ny zakasoran'Andriamandrato dia natsononay hodany aminy ny talata fahatrika amin'ny 20 aprily 2024 rehefa nivahiny 15 taona teto tany. Hoy ny vadiny, ny zanany, nirata-po aminy ao anatin'izany Randriamandrato Henri sy Arnivo sy ny zanany, nirata-po amin'ny vadiny, ny havany ary ny fianakaviana manontolo. Maria ny famangina ho famparizana ny fianakaviana dia ho tanterahantsika amin'ny fotoana mampety azy. Fanentanana fohy riavana. Rehefa mirafy isika dia miangaviana mba hivoaka amin'ny varavarana iry an-damosina. Tahaka izany ihany koa rehefa tafavoaka ny trano fiangonantsika dia angaviana mba tsy hijorojoro ao an-tokotany fa avy dia mamonjy fodiana avy hatrany mba ahafahantsika mandateraka ny fipetra-ara-pahasalamana izay efa napetraky ny fanjakana ho tanterahantsika. Ary farany miangaviantsika ho an'izay mbola tsy nateraka izany mba hanoratra ny anarana, fanampina anarana, ny taona ary ny adresy sy ny anarana finday ao amin'ny tokotany andrefana rehefa vita ny fanompo-pivavahana izao maraina izao. Dia tahak'izay ny raha ny fiangonantsika riavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Fanentanana telo riavana no entina amintsika amin'ity anio ity. Voalohany dia ny fanentanana antsika mba hitohy hatrany amin'ny vavaka izay ombonantsika any amin'ny isa-tokantrano, any amin'ny asa manara sy any amin'ny fiarahamonina izay misy antsika any. Fampitondram-bavaka mandrakarivotsika ny fanampomen'Andriamanitra antsika fa ao anatin'izao fahasahiranana izao anie mba ho araroantsika tokoa izany mba ho sekoly any fiain'Andriamanitra ny fonotsika ka mba mirakeritra antsika mandrakarivo. Ao fanasina sy fahazavantsika any amin'ny fiarahamonina any. Dia mahafoy izy amin'ny fiarabelona, manana fanahy amin'ny antra sy fiantrana riavana ho an'ireny olona mifanoja amintsika tsirairay avy ireny fa zely antsika ny tompo ary momba antsika mandrakarivo izy. Dia mampahery ianao raha amin'ny ady tsy araikitra izay sahaninao na any amin'ny isa-tokantrano na any amin'ny fiarahamonina tsaro fa ny tompontsika dia momba antsika mandrakariva ary mandrakizay. Ny faharoa riavako dia isaorana ny tompo fa na dia teo raha ny tsy fahasalamana izay nianjary tamin'ny ray aman-drenitsika dia raha mampifary izany. Na dia mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana ary izy dia mba isaorana ny tompo fa efa mba misy fahatsarana kely kanefa na izany ary riavana
fatatsika fa amin'ny aretina tahaka ny anjady aminy dia tena sarotra ny fanasitrana, tena mila vavaka, tena mila fanampiana. Koa zany mbola ny tanantsika rehetra iavaka mba samy afotsika na vavaka na vola etomana anoanana ny fianakaviana amin'ny fitsapony zany fanompon'Andriamanitra zany. Maro ny faray aman-drenitsika izy fa mbola mihoatra lavitra noho izany satria mpitoro ny filazantsara izy. Ary sika fiangonana mihitsy no antsoin'Andriamanitra mba hanoana ireny mpitoro filazantsara indrindra fa ao anatin'ny fahaseranana izy. Ka dia mampaherintsika ry havana aza donona mitondram-bavaka sy manoana izany ray aman-drenitsika izany. Ny fahatelo ry havana, mazava ny afatry ny tompo na nataony tamin'ny heriny fa indrindra izay ambaran'ny Jakoba any amin'ny bokon'ny Jakoba hoe maty ny finoana raha tsy misy asa. Tahaka ny Gideona ihany koa izay ny fihainoan'Andriamanitra ny fanahy dia navita asa lehibe. Tsy hoe akory hoe ao anatin'ny confinement tsika ry havana dia tsy maty ny finoana dia tsy misy asa ary fa tsy afaka mivoaka, fa mitombona foana ny tenin'Andriamanitra fa amin'izay azo ny tananao atao ry havana. Dia tanterao ny zara-panompona, ny adidy izay vitanao fa mijery anao ny tompon'Andriamanitra ao anatin'izany ary miankina aminao na efa ny fiangonana eo adidy aman'andraikitra. Isan'izany ny amin'ny efa fikasantsika ny anao rakitra manokana sy fabaka manokana amin'ny herinan'io sy amin'ny pentekosta ny amin'ny ezaka famitantsika hitrano fidiovana zany. Dia tsarovy fa ianao ny Gideona, amen'ny fanahy ianao ny tompo ary ny tompo mihitsy ny asa amin'izay nitahy ianao. Matoky ny fitarihan'ny tompo ry havako fa izay manderaka ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra ka manome amin'ny fifaliana izany ny tian'Andriamanitra. Eo an'Andriamanitra eo ny voninahitra fa ny fiadanany kosa ho aminao mandraka rivo sy eo mandrakizay. Amen. Ndia alavao ny fandroatenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika ry havana. Tsara mazakariva fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Eo am-pitsanganana no anatanterantsika ny rakitra ary ataontsika mandritra izany ny hira fa 600. Hira fa 600 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Raha hitsangana. Tsara isika nofotoan'ny rakitra. Ny hira fa 570 sy 100 ny andininy voalohany sy ny fahefatra no ataontsika ho fanomorana ny rakitra.
misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana afaka nahatanteraka ny izao fanompom-pivavahana izao. Misaotra ho tompo fa nomeny ny fanahy masina ka afaka nifantoka nandeha ny teniny ary nandray ny afatra tamin'ny alalan'ny mpanompony. Mandeha marina izao fanompoana masina izao isika ka mialohany alohan'ny ray aman-dreny mpitandrina ny Tsodrano dia ataontsika hira fa 2 sy 300 ny andiny ny fahaefatra sy ny fahadimy. Hira mitovy amin'ny laharana fa 5 sy 700. Tanteraka aminao ry havako ny Tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanany amasareo samy tanteraka ka karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenareo tanteraka tsy hanan-tsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no manefa izany. Amen. Tetratenareo ary afaka makina izy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ilay mivoninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.